Salama daholo. Androany isika de nde makafakandray ny atao hoe ratsy ve sa tsara ny ody gasy ary inona ny lafy tsarany ary inona ny lafy ratsiny. Fa milohany dirantsika landalina amin'izay dia azo dino ny manao commentaire ambany ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetra anaovasika vidéo manaraka eo. Azo dino ihany koa ny milike ny vidéontsika ary azo dino toraka zany hatrany ny miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'sisy tomatomato gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahary. Tsara ve sa ratsy ny ody gasy? Io no lohahevitra voaboasina amintsika atao anatin'ity vidéo ity. Matetika isika rehefa miresaka hoe fanafody gasy dia avy hatrany dia zavatra ratsy no tonga ao an-tsaintsika. Izany hoe famosaviana sy ny sisa. Tadidio fa isika malagasy ary efa hatrany ampiantohana taloha be tany dia fanandrona sy fitsaboana nentim-paharazana no nisy teto Madagasikara fa tamin'izany dia mbola tsisy izany hoe fanafody vazaha na koa hoe hôpitaly sy ny tariny zany. Ary tamin'izany no nahitana taratra fa tena henjana tokoa ilay fanafody gasy ary mbola tena tao anatin'ny fahamasinany tanteraka ny hasin'izany fanafody gasy zany tamin'izany andro zany. Ary ny fanafody gasy tamin'izany andro zany dia noentina nitsabolona izany hoe noentina nasina ny marary, noentina nanandrona ary noentina nijerevana toninandro sy ny sisa mba hijerena ny vintana izay mifandraika amin'ny tsirairay na ihany koa ny mety sy ny tsy mety ho ataony. Nampiasaina ihany koa ny fanafody gasy tamin'ny fiadivana tamin'ireo fahavalo na koa ireo dahalo sy ny sisa tamin'izany izay mitady hanjibajiba na koa hanafika ny tanàna iray. Noentina tamin'ny zavatra tsara ny fanafody gasy tamin'izany andro zany ary maro no tsy ambaratelo ao anatin'ny fanafody gasy izay tsy hitany ireo mpikaraka ara-tsiansa na koa ireo fitsaboana moderna amin'izao fotoana izao toy ireny fampitohizana ny taolana tabaka reny izay vita amin'ny alalan'ny fanafody gasy ihany dia mahavita an'izany. Izany hoe noentina nasitrana, noentina nitsaboana, noentina nanasoa ny zanaka malagasy ny fanafody gasy tamin'izany andro zany fa tsy araky ny izay fiheverantsika azy taty aoriana izany hoe fanompontsampy sy ny tariny fa vantany voaniditra ny kristianisma sy ny fanjanahantany teto Madagasikara dia voazimbazimba tanteraka ny maha malagasy sy ny malagasy satria noheverin'izy ireo fa fanompontsampy io resaka fanaovana fanafody gasy sy fanaovana fitsaboana na koa fampiasana ny fomba nentim-paharazantsika io ka izany indrindra no nambolen'izy ireo tao an-tsainy tsirairay aza manao an'io fa fanompontsampy io ary tena zavatra ratsy io. Ary mbola hita taratra tamin'ny ireny ady izay natrehan'ireo razambentsika tamin'ny fanjanahantany tamin'ny tolom-piavotana dia tsy resy mihitsy ny gasy izay niaraka tamin'ny Jean Ralemongo sy ny tariny raha ara-tantara no resahana fa noho nisy mpamadika dia izay no naharesin'ny gasy tamin'izany fotoana izany noho ny heriny ody gasy sy ny tsy ambaratelo ao anatin'izay fanafody gasy zay hatrany. Izany hoe tsara ny fanafody gasy rehefa oentina amin'ny zavatra tsara fa vantany hitan'ireo mpanjanaka fa tena mafy tokoa ny heriny ody gasy ary tena tsy laitsany bala tokoa ireo mpiaradia tamin'ny Jean Ralemongo dia nanomboka teo izy ireo nambolen'izy ireo tao an-tsainy malagasy rehefa voazanaka ny malagasy fa ratsy io fanafody gasy io ary fanompontsampy io. Amin'ny lafiny ray dia misy ny maharatsy azy ny fanafody gasy rehefa oentina amin'ny zavatra ratsy toy ireny hitantsika ireny toy ireny hitantsika eny amin'ny fiarahamonina ireny misy mo ireo izay mampiasa ny fanafody gasy amin'ny zavatra tena ratsy toy ny hoe oentina mangalatra, oentina misy loky, oentina mandroba fananan'olona, oentina mamosavy sy ny sisa ka noho izany dia tena ratsy ny fanafody gasy amin'izay fotoana izay rehefa oentina amin'ny zavatra ratsy izy. Izany hoe toy ny zava-drehetra ihany ny fanafody gasy raha oentina amin'ny zavatra tsara dia misy lafy tsarany fa raha oentina amin'ny zavatra ratsy kosa dia tena maro ihany koa ny lafy ratsiny. Ohatra ny fanafody vazaha ihany io rehefa oentinao anapoizinana olona moa ny fanafody vazaha dia lafy ratsiny zay ary mahafaty tena mahafaty tokoa. Ohatran'izany ihany koa ny fanafody gasy rehefa oentinao hanapoizinana olona na hanomezana mosavy olona dia tena mahafaty tokoa ny fanafody gasy ka noho izany tsy voatery ratsy foana ny zavatra ateraky ny fanafody gasy fa misy ihany ny mahatsara azy. Izay sera tomboky lasy tomboky vavy amaranako an'ity vidéontsika ity manasa antsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba samy hilaza heviny aby anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasa antsika ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary manasa antsika tanandro hatrany abone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'sisy tomatomato gasy. Tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka de mirary soa.
Timio, o meka me mito, sasa mianotin, falaviano zautia, fama heri vitia, vanga, atulu trono, tani esa, atulu trono, tifo kumbaleva, atulu trono. Azamianga tinge, anotia ko.